Fa nisy kosa ny fanambarana izay navoaka ny komisiona mahaleo-tena misana ny fifidianana momba indrindra ny fanatsarana tompon'andraikitra telo eo anivon'ity ratsamangaika ity. Tompon'andraikitra telo eo anivon'ny ratsamangaika ny senita no voaterina tsahatra tamin'ny asany ary afaka amin'ny fanambarana ofisialy avy amin'ny vaomera mahaleo-tena misana fifidianana izay mivoaka androany fa 17 volana martsa. Ny vaomera misana fifidianana ao amin'ny faritra Nosy sy ny filohan'ny vaomera misana fifidianana eo anivon'ny distrika 2 ka ny iray dia ao amin'ny faritra Analamanga, ny hafa kosa ao amin'ny faritra Boeny. Niraisina indrindra io fanapa-kevitra io noho ny fisian'ny fitaranana izay voaray mahakasika ireo tompon'andraikitra telo ireo araka ny fanambaran'ny senita hatrany. Ny iray tamin'izy ireo dia natsahatra tamin'ny asany noho ny fanehoana teo am-perinasa fa olona anaty antoko politika ny tenany. Nampatsahivon'ny senita fa ny mpikambana ao anatin'ny ratsamangaika ny rafitra mikarakara ny fifidianana dia tokony olona tsy momba ny asa na ny roa ary tsy tokony mitondra loko politika mandritra ny asa izay ataony.